Rehefa mandroso tokantranonao indray ny fandaharana mety eo amin'ity alina ity manolotra ny araba toko lahy sy toko vavy. Avy hatrany dia ny sarin'ny zana-bolana no hojerentsika misy andian-drahona aty amin'ny faritry ny afovoantany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay mandrafitra ny andro. Amin'izany faritra izany ary misava tsikelikely izany ao amin'ny Rapitsoarivo ary miverina indray ho amin'ny Rafakapitso. Araka izany nandrafitra ny toetr'andro dia ny tsioka avy atsimo atsinanana ny amin'ny tapany avaratra fa mafy izany any avaratra atsinanana ary tsioka avy avaratra kosa ny amin'ny faritra sisa. Toy izao manaraka izao ary ny toetr'andro ny tombatombanana ao amin'ny Rapitso fa 17 ny volana Jona 2020 sy 2020. Anorana malefaka ny faritra Sava sy Analanjorofo, tahaka izay koa ny amin'ny faritra atsimo atsinanana any. Holalovandrahona ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny afovoantany fa hoarahana herika izany aty amin'ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro ary ny faritra atsinanana roa tsara ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Ho mafimafy ny fitsokan-drivotra ny amin'ny tendrony avaratry ny nosy any. Mbola hitohy mafy hatrany ny rivotra amin'ny tendrony avaratra ao amin'ny Rapitso tolakandro ary anorana malefaka hatrany ny faritra Sava, Analanjorofo ary atsinanana. Hifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa rehetra tsy voatonona teo. Mikasika ny maripana ny tombatombanana ao amin'ny Rapitso maraina indray dia somary misy vidina kely indrindra aty amin'ny faritry ny afovoantany. 7 degré Celsius ny ambany indrindra ny Ambatolampy any, 4 degré Celsius ny faritra Vakinankaratra, 12 degré Celsius ny faritra sy Fianarantsoa teo aloha. Ho amin'ny Rapitso tolakandro indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy ny maripana, 19 na 17 na 18 degré izany aty amin'ny faritry ny afovoantany, 30 degré Celsius ny amin'ny faritra avaratra sy ny amin'ny faritra Maivatanana ary ny faritra atsimo kosa mandrina ny 20 hatramin'ny 17 degré Celsius. Raha ivoaka ivelan'ny Gasikara indray ianao dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro ny tombatombanana ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy. Fantaro ary fa anoram-baratra indray ao amin'ny Rapitso any Milan, Paris sy Bangkok any. Anorana tandrifin-drahona kosa ny Johannesburg sy Nairobi. Amarana antsika ny meteo amin'ity alina ity dia indro menanao ny toetr'andro voavinavina ho an'ireo nosy rahavavy manodidina ny Madagasikara. Anorana tandrifin-drahona ary andrivotra ao amin'ny Rapitso any Port-Louis, Comores sy Saint-Denis any. Holalovandrahona kosa ny amin'ny faritry Seychelles. Izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azonao rosoantsika amin'ity alina ity, manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.